Ny toriteny no arahanao androany dia toriteny miantoka indrindrandrindra ny fiainam-panahinao izany hoe rehefa mivavaka ianao dia mila mivavaka mahafantatra tsara ny lalana izoranao mahakasika an'izay lalana izorana izay indrindra no ho arahanao ato anatin'ity toriteny anankiray ity. Vavaka isika rehetra, Tompo Andriamanitra io totranao zay ny amin'ny fahendrena fahalalana zay omenao anay tsirairay avy, ary ampianaro zay Tompo aiaina amin'izany fitiavanao amin'ny fahendrena sy ny fahalalana izany. Amen. Ten'Andriamanitra zay anjarantsika amin'ny tian'io ity ry havako, dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio 7. Matio 7, andininy 17 sy ny 14 ihany. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany dia fantatsika loatra fa nomeny Jesosy reto mpianatra sy reto vahoaka be nanaraka azy, ka nambarany tokoa fa ny makany amin'Andriamanitra, ny makany amin'ny ray dia lalana tery. Lalana tery satria misy ireo antony maro izay tsy maintsy arahana, misy fitsipika izay tsy maintsy arahana raha teo any amin'izany Andriamanitra izany ianao. Ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia voalaza eto fa migiodana, malalaka tokoa, ary izany no raisina indraindray toy ny hoe fahafahana diso lalana, ka dia manao izay tiana atao. Raha lazaina tsotra dia ny hoe manao izay daniny kibo eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa ny lalana makany amin'ny Tompo Andriamanitra dia ny lalana izay hitondrany Jesosy anao. Ianao no tiany Jesosy ho any. Araky ny tenin'Andriamanitra manao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Ny fonao no ilainy. Ny aminao rehetra, ny zava-misy ao amin'ny fiainanao, tsy izany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa ny fahatahoranao azy, ny fitiavanao azy, ny fanekenao azy. Ary izany indrindra no omeny antsika amin'ny tian'io ity. Esorina ny zavatra rehetra mety manahirana tsy ahitana an'Andriamanitra. Tery ny lalana makany. Raha ataontsika kisarisary zany dia tahaka izao. Ianao sy ny tenanao ihany no miditra ao amin'izany lalana izany. Fa na ny akanjonao aza, ka raha mavesatra maro, dia mety hilaza aminao hoe anasorana izany satria tsy tafiditra ao. Ny fonao ry havako, ny fiainanao manontolo, izany no ilain'Andriamanitra. Tsy ny fanananao arena, tsy ny fanananao fahalalana, tsy ny fanananao ny zavatra eto amin'ity tany ity no hiazakazahanao hahazoanao an'Andriamanitra, tsia. Fa ny fiainanao manontolo, ny fonao manontolo, izany no antsoin'Andriamanitra hiaraka aminy. Ahoana hoe Paoly apôstôly, ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana, ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana. Ny tenanao no voalaza amin'izany. Olona vaovao no antsoin'i Jesosy hiaraka aminy, any aminy. Fa tsy ny romborombon'ity tany ity, tsy ny fanananao na inona eto amin'ity tany ity, tsy miakatra any izany. Fa ianao sy ny fonao matoky azy, mino azy, izany no ilain'i Jesosy aminao. Ary ten'Andriamanitra omeny antsika rehetra izany. Rehefa malala amin'ny Tompo, raha tsaronao fa misy manavesatra anao, tsy ahitanao an'Andriamanitra, manapa-hevitra, katsano izany, esory izany, tapaho izany. Fa takon'Andriamanitra. Ary marina ny tenin'Andriamanitra, aza manompo tompo roa ianao, fa sady tsy ho any mamona ianao no tsy ho an'Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra no tompoinao,
dia izy no amboniny zavatra rehetra. Ao ianao ny tenin'Andriamanitra, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany fa hanampy anao ny zavatra rehetra. Tsy azo ampifamadiny izany, ka ny fitadiavana ny mahasoa eto amin'ity tany ity no manosika anao hahita an'Andriamanitra. Tsy atompoko, tsy ny eto amin'ity tany ity no ahitanao an'Andriamanitra, fa ny eto amin'ity tany ity hanahirana anao, hanakana anao tsy ahita an'Andriamanitra. Eto dia mitodika manokana ho an'ny mpianatra dia hanao fanadinana. Ilaina ny fanadinana, ilaina ny fianarana, ilaina ny fahalalana. Fa saingy izao koa, nandalo an'ilay lalana tery tao amin'ny fianarana, zay vao mahita vokatra. Tsy mora ny mianatra, satria misy fiaretanao, misy zavatra maro zay tsy maintsy naranao. Lalana tery koa no azo ilazana an'izany. Na ny mifoha maraina fotsiny aza ho antsika mpianatra, tsy mora izany. Na ny mody alina fotsiny aza, ireny no lalana ahitana ny fahombiazana rahampitso. Ary dia mampirisika anareo rehetra dia nala fanadinana rahampitso, mampirisika anareo hitodika amin'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra, hatsiaro. Fa rehefa namakivaky izay lalana tery tao amin'ny fiainana izay, dia omen'Andriamanitra vokatra tsara tokoa, omen'Andriamanitra ny fifaliana tokoa. Satria tsy maintsy misy aminareo izay nanao fanadinana ireo no omen'Andriamanitra vokatra tsara, satria nandalo izany lalana tery izany. Fizaham-toetra angamba izany, fiafiana angamba izany. Ary dia ny vokatra azonareo amin'ny fahalalana, amin'ny fanadinana, tsy azo fidina vola izany ry havako. Ary dia tahaka izany koa nomen'Andriamanitra ny kristianina rehetra, zay manaraka azy, zay resy lahatra, fa mandalo fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary dia mampirisika anareo, mampahery anareo, tsy ho kivy, tsy ho sasatra. Fa ny fanarahana ny tompo dia amin'izany lalana tery izany. Ny fanarahana ny tompo dia amin'izany lalana mety mikitotoana, miaritra ny atsika, miaritra ny hafanana. Nefa tsy ny zavatra eto amin'ity tany ity no zava-dehibe andrasantsika, fa ny vokatra rahampitso. Raha ny maha-kristianina, ny vokatra izay andrasana dia tokana ihany. Tsy zavatra nofinofy izany, tsy zavatra mbola hotadiavina izany, tsy ankamatatra izany, fa Jesosy no miteny azy, izay toerako no hitoeranareo koa. Izany ny fiainana kristianina, ny manana Jesosy antsika nitoerana ho aminy. Ary antsika mpanao fanadinana mivavaha koa, mahereza ary zandry zanak'isany. Fanadinana hatrehina izany, ahitana fahombiazana, ahitana fahalalana, ahitana vokatsoa. Dia samy hotahiny tompo isika rehetra, omen'Andriamanitra ny heriny, omen'Andriamanitra ny fahamarinany tokoa amin'izany fanadinana atao izany, ka dia samy hotafita soa vavaka isika. Ohatra Andriamanitra fa ny teninao no mampahery anay, ny teninao no manome anay fahalalana sy fahendrena, ary ny teninao ihany no toky sy herinay, ka io ty firenena Madagasikara ity tompo. Amen.